araka ny fagnambarana nataon'ny tompon'andraikitry ny société Tsarakintina tamin'ny 2 décembre 2024 lasa teo tamin'ny fahitalavitra tany Antananarivo. Eto moa zay mitondra teny ny mpandovan'ny tompoko vavy Fatima mba hitondra fagnazavana fohifohy mikasika ny ady tany ao Ambonara Elville Nosbe, ifanolana ny tompoko vavy Fatima amin'ny Ramatoa Marijany. Izay miraisy ny société Tsarakintina an-tagnana amin'izao. Efa nisy didy raikitra tamin'ny 2015 navoaka ny fitsaranam-baratonga voalohany eto Nosbe, izay nanome an Ramatoa Fatima ny fahavelony ampahantanya 37 ara amin'ny propriété atao hoe Isibay, izay mirefy eo amin'ny 1 hectare 33 ara 38 centiara. Tsy afa-po tamin'io didim-pitsarana io Ramatoa Marijany dia nampiakatra tany amin'ny fitsaranam-bony tao Antsiranana. Nefa mbola namafisiny fitsaranam-bony tao Antsiranana araka ny arrêt 25 tamin'ny 2018 io didim-pitsarana tamin'ny 2015 navoaka ny fitsaranam-baratonga voalohany. Tsy afa-po dia nampakatra tany amin'ny cour de cassation nangataka fandravana io arrêt 25 navoaka ny fitsaranam-bony ny Antsiranana Ramatoa Fatima, Ramatoa Zafady Ramatoa Marijany. Nefa namoaka didy ny cour de cassation araka ny arrêt 418 tamin'ny 2020 fa tsy mitombona ny fandravana nangatahiny Ramatoa Marijany tamin'ny arrêt navoaka ny fitsaranam-bony tany Antsiranana. Ka noho zany namafisina ny arrêt 25 navoaka ny fitsaranam-bony Antsiranana. Mbola tsy afa-po tamin'io didy io ihany Ramatoa Marijany dia nangataka pourvoi dans l'intérêt de la loi pily tamin'ny 2023 tany amin'ny ministèren'ny fitsarana. Nefa moa nilaza ny ministèren'ny fitsarana tamin'izany fa hoe tsy mitombona ihany koa io fangatahany Ramatoa Marijany io pourvoi dans l'intérêt de la loi io ka lavina io fangatahany. Ka noho izany raikitra io didy navoaka ny fitsaranam-baratonga voalohany tamin'ny 2015 ireo didy rehetrarehetra voalaza ery ambony ka tokony ampiarina. Ka noho izany dia nangataka zay tany amin'ny service de domaine ny anoratana ireo didy rehetrarehetra reo tao amin'ny livre foncier ny propriété Isibay, ary nangataka ny morcellement sy mutation nio ampahantany 37 ara io atao amin'ny anaran'ny Ramatoa Fatima. Efa nazahoana titre zay ary fa nisy anarana nomena Villa d'Ambonara ny anarana nomena tamin'izany, ary titre 7245 BO zay tokony hosoratana sy afindra amin'ny anaran'ny Ramatoa Fatima. Kanefa tsy tanteraka izany famindrana zany noho ny teran'ny fitsarana, satria tsy afa-po indray mandeha tamin'ny tsy fanekeny receveur de domaine tsy hanoratra io propriété io amin'ny anaran'ny Tsarakintina manontolo. Io ilazanay fa sarisarim-barotra ny favarotana nisy tamin'ny Ramatoa Marijany sy ny société Tsarakintina, satria zavatra efa nalafiny, tany efa nalafiny tany amin'ny 2022, inona koa ny tombotsoany aty amin'ny 2024 anao pily ndray mandeha amin'ny anarany mangataka fagnafagnana ndray mandeha ny didy navoaka ny fitsaranam-bony Antsiranana zay nanamafy ny didy navoaka ny fitsaranam-baratonga voalohany teto Nosbe tamin'ny 2015. Etsy andagniny ny société Tsarakintina kosa
dia nanao tierce opposition ny didy raikitra tamin'ny 2015 zay efa namafisy ny arrêt 25 tamin'ny 2018 fitsarana ambony Antsirana, efa namafisy ny arrêt 418 tamin'ny 2020 navoaka ny cour de cassation, nefa taty amin'ny 2023 dia nanao tierce opposition ny société Tsarakintana mangataka fanafanana io didy tamin'ny 2015 zay didy mbola tsy faizy mihitsy ary mbola tsy niexiste io société Tsarakintana io tamin'izany 2015 zany, nefa aty amin'ny 2023 izy mangataka fanafanana io didy mpitsarana tamin'ny 2015. Namoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany fa mitombona milaza fa mitombona ny fangatahany société Tsarakintana amin'ny fanafoanana io didy 2015 io ka nifoanany ny société nifoanany fitsarana ambaratonga voalohany zany didy zany tamin'ity taona 2024. Nefa zahay mpandovany tompoko vavy Fatima nangataka ihany ny fanafoanana maromariny koa ny fanesorony 37 ar io amin'ny tany zay namidiny Ramatoa Marizany amin'ny société Tsarakintana mbala ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany niady amin'izao fotoana zao, ka mahita zay fa sarisarim-baritra ihany io favarotana nataony Ramatoa Marizany amin'ny société Tsarakintana, ary io société Tsarakintana io dia aminay dia tsikombakomba ray tsikombakomba amin'ny Ramatoa Marizany amin'ny tsy fanatanterana io didy mpitsarana io, satria nianto ny fisiany société io dia noentina anohitra io didy mpitsarana reo, satria société mpianakaviana ihany io société io tsy laza mihitsy ny fianakaviana Ramatoa Marizany fa tsy mahafantatra ny ady nisy tamin'ny tompoko vavy Fatima nandritra ny 2015 ka hatramin'izao, zay milaza fa hoe tsy mahafantatra nefa fianakaviany tompoko vavy Ramatoa Marizany ro mpikambana amin'ny société Tsarakintana. Ka aminay mangataka zay mitompona andraikitra mahefa mba hijery akaiky ty société ty, satria raha zay ny zava-misy rehefa misy didy raikitra ka mamorona indray ny société hafa hoentina anohitra indray mandeha ny didy mpitsarana, ka aminay zavatra tsy ekeny lalàna izay tsikombakomba zay amin'ny fanatanterana didy mpitsarana, ka zay na tonga zay nanao zay fagnazavana fofo zay mba tsy hisiany feon-dakolosy-tokana amin'ny mpijery ary mba ahay ahafantatra mazava tsara ny zavatra misy marina mikasika ny ady tany ao Ambonary fanolanany tompoko vavy Fatima sy Ramatoa Marizany.